Isan'ny andraikitra izay ny sampana mpamonjy voina ihany koa moa omaly talata ny fanalana faty ny sikafona iray teny amin'ny faritra Anosy-Patrana iny. Fa misy fampafantarana sy fampandrenesana avy amin'ny jirama kosa ity tamin'ny enora teo dia nisy panne teknika tao amin'ny sous-station Mandroseza noho izay ary dia tapaka ny jiro amin'ireto faritra manaraka ireto Ambandia, Mahazoarivo, Tsiadana, Andrainarivo, Ampahibe eo am-panamboarana an'izay fatapahana izay kosa mosy izay panne izay ny jirama amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa sy fanondranana zavaboary antsokosoko raha ny fampitam-baovao avy amin'ny AVG na ny Alliance Voary Gasy dia teratany malagasy iray nodina tratrarana sokatra misa 12 tao anatin'ny entany teny amin'ny seranany Bangkok. Trateaka ireo manapahefana tao amin'ny seranam-piaramanidiny Souvarnabhumi any Bangkok, Thaïlande, ny sokatra miisa 12 avy etỳ Madagasikara tao anatin'ny entana teratany malagasy. Raha ny fampitabaovao avy amin'ny Alliance Voary Gasy dia nandray nisidina MD010 mampitoy Antananarivo sy Bangkok ny 7 volana Desambra lasa teo ity teratany malagasy ity. Tany Bangkok voatratra ny tenany rehefa maina ny mpitandro filaminana sy ny mpiasan'ny ladoany tany atoerana. Karazana sokatra antsoina hoe Astrokely rasdiata no hita tao amin'ny entany, karazan-tsokatra izay ahina ho lany tamingana ary tafiditra ao anatin'ny sokajy voalohany ny fenitra iraisam-pirenena CITES. Voarara arak'izany ny fanondranana ireto sokatra ireto. Raha ny tatitra izay navoaka ny trafika izay fikambanana iray manara-maso ny fanondranana biby sy zava-maniry voaro dia mahery ny 700 ny sokatra avy atỳ Madagasikara no saron'ny mpitandro filaminana sy ny ladoany thaïlandais tamin'ity taona ity, ary heverina fa misy mihitsy ny tabazotra tafiditra ao anatin'ny izany raharaha fanondranana sokatra izany.